anareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika ry havako. Amen. Andeharaka hivavaka isika. Ry Tompo Iray any an-danitra, misaotra anao hatrany izay fa isan'andro isan'andro Tompo dia tsy ho voatahisanay izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay. Mahasoa anay daholo ireny. Misaotra ny amin'ny fitiavanao Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manaiky ho hiraka ampino no lohahevitra vaovao amin'ny volana Jolay. Ny mofinainantsika anio ary havana dia ny filazantsara kanjona 2020 mandiny faraika amby 20. Hoy Jesosy, fiadanana ho anareo, taka nandrahandray ahy no andrahako anareo kosa. Amen. Manamafy ny hitantsika omaly izany ry havana, izay milaza fa Jesosy mihitsy no mandidy ny vita batisa tsirairay avy mba ho hirana. Ireto telo reto ary no azo ambara eto. Voalohany, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia no arabainy hoe fiadanana ho anareo. Fomba fiarabana tamin'izany fotoana izany. Kanefa kosa dia nampiasain'ny Tompo izany mba ilazany fa izy no loharanon'ny fiadanana satria nandresy ny fahotana sy ny fahafatesana izy. Taorian'ny nahafatesan'ny Tompo tamin'ny maty mantsy dia feno tahotra sy tebiteby ny mpanaradia azy. Noho izany dia Jesosy no mitondra fiadanana ho an'ny rehetra izay matahotra, mitebiteby, malahelo, namoy havana, ny laozan'olon-tiana sy ny sisa ka mampijoro azy ireny mba ho vavoloben'i Jesosy Kristy ao anatin'izany toe-javatra izany. Faharoa, raha miteny izy hoe taka nandrahandray ahy dia midika izany fa mitovy iraka aminy isika. Izy tonga teto an-tany ho mpamonjy ary isika kosa irahany ho mpianana. Samy Andriamanitra koa anefa no mpaniraka eto. Nataon'i Jesosy tamin'ny fitiavana ny olona ho voavonjy. Ny iraka nataony ry havana dia takizany koa ary isika raha irahany isika dia izao ataontsika amin'ny fitiavana izany dia ny fitiavana ny hafa izay mbola lavitra ny fanjakan'Andriamanitra, ireo izay mbola tsy mino na manao atsirambina ny amin'izao fivavahana izao. Irahan'ny Tompo tahaka an'izany koa isika dia ataontsika amin'ny fitiavana izany ry havana. Ary fahatelo, hoy Jesosy, no andrahako anareo kosa. Vokatsy baikon'i Jesosy ity ry havana, ary etsy an-daniny koa ny fanenjehana dia ny ely ny mpitory ny filazantsara ka teraka ny fiangonana kristianina. Mitomby isa ny isan'ny mpino ary betsaka no nanolo-tena ka natao batisa sy nandray ny filazantsara dia ny famonjen'i Jesosy Kristy ry havana. Raha tsy manaiky ho iraka Jesosy ary isika dia ny hafa no hitory ny fivavahany sy ny fombany sy izay rehetra tsy mahavonjy ihany. Ka mba sarom-piaro tsika raha mba ianao no fidin'ny Tompo, ianao no irahan'ny Tompo dia ndao ho tanterahantsika izany araka ny nambara teo. Ho tanterahantsika amin'ny fitiavana izany ho voninahity Jesosy Kristy. Dia mahereza ry havana amin'ny herin'ny faherezany fa izy no momba antsika. Amen. Vavaka ary isika. Tompo, malalaka tokoa ny sehatra ny rahanao anay mba ho irakao. Noho izany dia tantahany sy ivombiana izay ampio isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Voalohany, hanana fiadanana na inona miseho amin'ny fiainana ka mba handresy tahaka anao koa. Ary faharoa, hijoro vavolombelona ho irakao ka ataona ny hafa Tompo, ataona ny hafa mba ho anisan'ny ondry tandremanao Jesosy Kristy, mba anisan'ny olom-bavonjy. Dia ataonay izany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.